marina ity resaka lalambe mikodana ity. Na inona ambaran'ny mpitondra sy ireo mpanohana azy dia mazava, itapoko ary hitam-pirenena fa nitsefitra ny ankamaroany ireo nolazaina fa tetika asa goava ny fitondrana Rajoelina. Ireo velorano tsy hita ny tena marina aminy, ny M moa dia nangina. Ny 1 Desambra 2024 no nolazana fa ny taona 2024 no atomboka ny asa fananganana ny fotodrafitrasa isan-karazana. Roa taona lasa mahery any zay no lasa fa tsy niainga toy ny Tanamasoandro izay natao eny Imeritsiatosika, ny Miami Tomasina, ny flyover Anosizato Andotapenaka, ny fananganana orinasa Gasikara. Eny amin'ny Tanamasoandro no hoe andraisana ireo mpilalao amin'ny lalaon'ny nosy aty amin'ny ranomasimbe Indiana. 3 volana mialohan'ny GOI tsy hita izay mangirana. Tamin'ny taona 2024 koa no voalaza fa anomboka ny fampiasam-bola goavana tsy misy tao anatiny 50 taona. Mbola vaty fototra sy santionan-javatra ihany aloha no hita atreto. Ny flyover ampasaka sy Anosizato tsy hita popoka fa mbola fitohanana lava reny no ianan'ireo mponina miditra sy mivoaka anampita-tafika sy miazo any Tosina. Raha ny 50 sanjato amin'ireo fampanantenana tamin'ny propagandy no nitanterahana dia mety efa paradisa kely ity Madagasikara ity. Ny Miami Tomasina raha nolazaina fa Miami toy ny any Etazonia dia lasa hoe Miami malagasy. Namoronana fanalavan-teny tsy lerany hoe mirahina ary mifankaty. Diso hevitra ny vahoaka nino izay nolazainy tamin'izany fotoana. Ny momba ilay voarapida 10 kilometatra Tomasina. 4 taona izay ny vaty fototra no zazirikarery tao. Nolazaina fa ampitoy ny seranantsambon'ny Tomasina mipaka amin'ny lalam-pirenena faharoa izay aharitra 2 taona ka izara ampahandroa. Ny voalohany dia ny fanitarana ny lalana RN de Bus izay mirefy 3,900 kilometatra ary ny faharoa kosa dia ny fanorenana lalana vaovao anomboka eo amin'ny tetezan'ny Pangalana ka hatreny amin'ny seranantsambo mirefy 4,700 kilometatra. Lalana mirefy 7,977 kilometatra izany no totaliny ka 20,5 metatra ny sakany. Mahany olona fifamezivezena ao amin'ireny vohitry ny toe-karenan'i Madagasikara no tanjona. Nambara tamin'izany fa miara-miasa amin'ny fitondram-panjakana ho fanatanterahana ity tetikasa ity ny orinasa AFEC sy ny fanjakana sinoa. Tsy nofinofy fa asa vetrano no tanterahina eto Tomasina ary tsy andrasana fotoana maharitra ny fanaovana ireo asa rehetra nampanantenaina hoy Rajoelina tamin'izany. Tsy maintsy ampanosoantsika i Tomasina ary asehontsika ireo izay tsy mbola mino fa tanterantsika ny fanarenana any Madagasikara ary ataontsika ao anatin'ny fotoana fohy ary aso ampahitanana sy isongadina izany. Tomasina Dibodrano sy Simbalalana toy izao ve no atao hoe mandroso? Anjarany rehetra no mitsara. Arak'izay nampanantenainy ve ny nataony? 10 kilometatra aza 4 taona tsy vita ka anao ahoana ny anamboarana 700 kilometatra ao anatin'ny 4 taona? Raha resaka autoroute zany aloha dia tetikasa efa nodinihana hatramin'ny fitondrana teo aloha ny fanamboarana azy. Tsy vao tamin'ity fanjakana ity no nandrenesana ny tetikasa tatom izay efa niaran-dinika tamin'ny Japonais ny taona 1724. Efa nijeren'io ihany koa ny teknisiana sinoa tamin'izany fotoana izany. Karazana fitohizana fitantanan-draharaha-mpanjakana no miseho. 700 kilometatra eo ilay lalambe migodana ampifandray Antananarivo sy Tomasina. 4,700 tapitrisa dolara ny teti-bola ary no faritana fa vita ny asa amin'ny taona 2024. Voatsela dia talanjona ny rehetra fa kay vao atomboka ny fanadiadiana ara-tontolo iainana, azahoana ny fahazahoan-dalana kanefa ny voly, ny tanimbary, ny fasana efa nitrongotrokisina avokoa ary mbola tsy nazahoana ireo tompo ny fanonerana. Fanjakana mpanao kompisoroka sy didiny besandry ary fanjakana jolamboto no misy eto. Tsy nisy firara iny ny fiainam-bahoaka fa hoe tetikasan'ny filoha. Toy izao ny fitarainam-bahoaka tamin'izany. Dia tany atapy-tendrombohitra tany izy io no nampahafantarina hoe any zany no lalana andahanany tamin'ny volana May zany. No tonga amin'ny volana Août nisy fampahafantarana faharoa indray fa hoe tsy mandalo any indray izy zany fa aty Antsahaty indray izy zany dia amin'izao fotoana izao manomboka zany le asa dia tonga dia nitambarina rehetrarehetra
losara manontolo zany ny totofana anaovana an'le autoroute zany. Tsy nisy fampahafantarana taty aminay tatsaha fa to avy hatrany de tonga de nanomboka fotsiny ny asa. Ny tambarina rehetrarehetra any zany losara manontolo any zao tonga de lalana tsisy tambary tsony any. Zany hoe efa manomboka mitrongy ato akaikely ato zany zao ry zareo tsy maintsy hikasika an'ity tsisy vary antenaina tsy mihitsy zany amin'ity. Le fiainanay zany mila mandeha zay mbola velona mihinan-kanina. Le kibo tsy mba lamosina ny tsinay tsy mba vaty le fianaran'ny mpianatra zany tokony tafita ambonimbony kokoa zahay aty fa na de ambanivohitra ara tia mianatra ny olona aty fa tsy de hoe hijanona ho bady foana. Fa manomboka mikitikity tsisy vary antenaina efa voavoly io tambarika io hitotitra tsy ela zany zao izy io de veloma ry tina. Tanjo zany azo misy partia etsy de aiza akoroa lehibe tena ny ain'ny fianakaviako mihitsy sakafo fa lasala amina raha fampandrosoana mohitsy tsisy problema fa atao tearombo ririnina le fiainana. Nareo mpitondra fanjakana rehetrarehetra samimba mijery ny etaentanay vahoaka tambanivohitra satria totrika no avy ny taranakay. Zahay izao zao ny efa mpandova ao amin'ny taranaka 5 de ho aiza ny zanakay zany satria zanakay mbola kely mbola classe de primaire ny zanakay mandrapatonga zany efa tsisy tambary tsony ny zanakay. Zao na ny omby sy ny sarety ary tsy maintsy amidy satria tsisy ilaina ny rentsony tsisy marina ve zany vahoaka tsy maintsy amidy amatsina ny ty fahavaratra miditra zao décembre zao jusqu'à février zao ny fambolena totovana ny vary efa 3 zao ny kilao vary. Inona zany ny hoaninay mandritra ty fahavara be ty hoaiza zao zany zay de efa manomboka manangona hoe inona ny hoaninay raha tonga ny olona mampakatra vary amin'ny fararano afaka efa-bolana zay inana inona. Ny fanarahana de hoe ny fahenon'ny vahoaka ty de hoe any etapitendrombohitra zavatra io no atao efa mivadika foana le zavatra farany ty amin'ny toerana ambolena sy aty amin'ny tambarim-bahoaka no ny fatraran'le izy fa mivadika amin'ny fanekena zareo. Ty zany zao ketsa ny olona zao nana eritreritra le tompony ty tany ty hoe mbola afaka no hijinja vary amin'ny ty taona ty kanefa raha tokony nakany le izy de nyzarainy zareo sady lasa misy makaty zany hoe tototra zany zao ty tambary ty ary tsisy zavatra azo atao amin'ity tsony fa tonga de voy ketso tototra. Taorininila zany Italia général ny office pirenena amin'ny sanany tontolo iainana fa vao anao ny étude impact environnemental izy ireo dia voadaka avetrany ingarija Ersolo Rakotson navoaka koa ny fampitam-baovao fa efa vita tamin'ny Desambre 2024 izany fa nadiadiny izany nambara fa mitoy ny fanaovana tombana ara-tontolo iainana isan'ny fandaminana ny fampitsarana ireo fanotofana tanimbary mandra-pavitany ny fakakevitra sy ny pitsopitsony ara-teknika dia mino ve isika fa ahavitana dia 10 kilometatra amin'ny olana be mikodana io ny fanjakana raha izao zava-misy izao toa manamafy hatrany fa nisehoseho no betsaka na namaritana ny teti-bola anatontosana ny asa aza azo antoka fa tsy nisy ny foto-kevitra teknika ny angana fa ahoana mariny. Ahoana mariny